ahoana marina aiza ilay fanonerana ireo victime ny ady politika raha ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana zao de hita fa betsaka no tsy manara-dalàna samy mahafantatra isika rehetra fa anisan'ireo firenena 5 tena manitra isika malagasy kanefa tsy nisy ady teto raha oharina amin'ireo firenena afrikanina hafa ny zava-nisy kosa de misy foana ireo crise politika miverimberiny izay mbola tsy vitantsika no manao izay tsy iverenan'izany crise politika izany intsony ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2020 no crise politika lehibe izay noezana no volena teto amintsika ary nitarika izao fahantrana lalina mianjady amin'ny vahoaka izao niezaka nataon'ireo firenena mikambana iraisam-pirenena no nahafahana namahany olana tamin'izany satria misy ilay fifanarahany rehetra niaraka tamin'ny sadek ka teraka tamin'izany ilay tondrozotra ivoana amin'ny krizy na ilay antsona hoe feuille araky ny fahafantarany be sy ny maro azy tsara ihany no mampatsiahy fa efa nankatoavina ara-dalàna teto amintsika ary lasa lalàna mihitsy io feuille io anisan'ny fanapahan-kevitra lehibe voarakitra ao ny fanaovana ny fampiavanam-pirenena ka nananganana ny komity ny fampiavanam-pirenena na ny CFM amin'izao fotoana zao izay anisan'ny androm-panjakana mihitsy aza izany de voarakitra ao amin'ny teboka fa 520 ny tondrozotra io komity io zany no nametrahana ny andraikitra ikarakarana ny fampiavanam-pirenena nisy compte nisy didim-pitsarana azonay tany amin'ny fitsarana dia io didim-pitsarana io tena niteny mihitsy hoe mila manao compte ny fanjakana sy ny tiko ary tena hita mihitsy hoe ordonné compte affaire io compte affaire io de hoe iza manambola amin'iza hoe otrina ny vola lazay fanjakana fananany amin'ny tiko otrina ny vola ny tiko amin'ny fanjakana satria maro be ny zavatra potika eny tiko ny zavatra nangalarina ary reo zavatra reo ohatra hoe zany any Tamatave ohatra nisy vary be dehibe tao tena 2 milliards et 2 milliards ngamba nefa tany amin'ny 200 milliards tany ngamba ary nisy vola nindramina tamin'ny banque tamin'izany de ny banque no tokony amerenana ny vola rehefa aveo fa lafo ny vary fa nisy vola ihany koa amin'ny orinasa fa nisy ihany koa vola izay amin'ny olona hafa zay tokony naverina dia lasa nangalarina daholo le vary tao amin'ny silo tamin'izany fotoana zany bon liste angeza be tena ngamba ny ohatra zany ngamba ny liste ny olona nivoaka nakan'ireo vary reo camion maro be tena tsy voaisa intsony raha ohatra hoe manisa ny olona fa voaka ihata daholo izy satria tao amin'izay taratasy zay ampetraka tsara any amin'ny toerana misy anazy fa tsy hoe ty apelatanako zao faharoa de niteboka fahaenina amby 20 izay milaza fa ireo olona izay victime amin'ireo crise politika nanomboka tamin'ny taona 2020 ka hatramin'iny fanonganam-panjakana iny ihany koa de isy fanonerana na indemnisation omena azy ireo nisy moa ny fambetrahana ilay atao hoe Fonds national de solidarité ahafahana manome izany ondra izany amin'ireo niaramboina na sy mba fananana ny zava-misy aloha hatramin'izao de tsy mbola nisy mihitsy izany ny fantaniana izany de ny hoe ino no antony tsy havitany CFM izany andraikitra izay nankinina amin'izy ireo izany omeny fanjakana azy ireo ve ny teti-bola ahafahany CFM manome an'ireo onitra takin'ireo olona ireo izao mantsy no tenin'ny Flora Ravalomanana momba an'io satria de anisan'ireo very sy potika fananana izy tamin'ny taona 2020 io le capacité-ny olona afaka miendry mijery ary manana n'ilay honnêteté intellectuelle tsy mampifangaro an'izany hoe de misy fiantraikany tsy isy fiantraikany amin'ny fiainako na kely ary fa le olona mpiasa ao le olona mivelona le sakafo hoanin'le olona de nakany amin'ny Nations Unies ndresaka tamin'ireo tany New York fa iny zatra mitrangany aminao any
zay ho a le respect fifanajana zay zavatra fanarana atao anatin'ilay fety roty taloha hoe io fety roty eo fa mivadika lalàna ary efa lalàna io ambony constitution ary voaratifie ary nisy olona nitsangana voavolombelona natsangana ny décret milaza fa hoe ho averina amidolo ny fananana lisy tsy naverina fa naneo ara na ny sécurité ara na ny tomobile ara na ny trano ara tsy nomena de verindreo tsy afaka iaina mbola miaina ve noho izy ary am'izao fotoana zao izany de manambara fa na ny fifanarahana iraisam-pirenena ary natao sonia aza de tsy tantirany ireo mpitondra fa vomaika ny fanaovana antson'izay no ataony aiza marina ireo indemnisation an'ireo victime rehetra no tsy alohan'ny fanjakana raha tsy manana ny entimanana ny CFM inona moa no tsy ampidirana izany ao anatin'ny tetibolam-panjakana satria marobe ireo olona mananjo tokony isitraka izany izany moa de amafisy ny maître Willira Zafinjatovo na i maître Olala hoe raha nanao an'izay zany reo fanjakana reo tamin'ny 2015 fanjakana nge nanao an'io zavatra io hoe ary zay natonga azy hoe nisy koa loi lalàna momba n'izay réconciliation nationale zay ka raha napetraka lalàna zany hoe nekeny fanjakana na mafisy ny fanjakana zay everina hoe ny fanaovana sonie manko hoe maha-olona dehibe na olona kely ara tompoka rehefa manao sonie tsy maintsy ajaina io a ahitana fa hoe olombanina sady tsy olombanina le manao sonie ny olombanina de manaiky ny teny nataony ny olombanina dia manaja ny sonie zay nataony a ny olombanina dia manatanteraka ny adidy zay napetraka taminy ka mitaky tsika am'izao fotoana zao mitaky reto olona reto am'izao fotoana zao be da be izy reo tompoko ao sanatriny vava nisy fianakaviana maty a tao le nisy migadra tao ny very fananana ny olon-tsotra ao ny société be de be misy mahatratra 2000 meranga izy eto Madagasikara tratra ny zavatra io e tsy fantatro nisy ny teny moa hoe vitsivitsy vozay hoe Andriamanitra soa ihany fa tsy tratra tao fianakavianao fa raha tratra tao fianakavianao le milaza hoe tsisy antony fa kelikely zavatra io a fantatra ny nangirifiry raha tiana ilamina ka anjaka eto amintsika ny stabilité politique da ireny fifanarahana izay nataony malagasy niaraka tamin'ny vondrona iraisam-pireneny reny de zava-dehibe tokony ho tantirany ireo mpitondra fanjakana manana andraikitra aloha ny CFM mametraka amin'ny mpitondra fanjakana fa androm-panjakana manana ny andraikitra goavana izy eo amin'ny fanatanterahana ilay tondrozotra na ny feuille de route noho izany andraikitra goavana izany indrindra fa ny fanatanterahana ilay fafanarahana natao de tokony hitaky ihany koa izy ny tetibola ahafahana manatanteraka izay ny andraikitra izany ka ahafahana mandoha ireo ondra izay voalazany lalàna fa zony ireo olona victime tamin'ireo crise politika samihafa teto amin'ny firenena ireny rehefa izany rehetra izany no tanteraka de afaka mandray ny andraikitra sahan'ny avy ny tsirairay eo amin'ny fampandrosoana ny firenena manana ny lanjany lehibe tokoa izany ny fijoroany CFM amin'izao fotoana izao ilaina no mahafantatra ireo vato misakana tsy hahafahan'ny CFM manatanteraka ny andraikina ny atao hoe androm-panjakana matanjaka mantsy de androm-panjakana manana ny toerana eo amin'ny firenena ary afaka maneo amin'ny vahoaka fa afaka hitokisana izy satria mahavita ny andraikitra izay nankinina aminy raha ny zava-misy aloha de tsy mbola hita izay asa vita ny CFM ity teto amintsika ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao de anisany nanao sonia io tondrozotra io koa raha tiany ny ametraka izany fitokisan'ny vahoaka sy ireo mpiara-miombonatoka aminy de tsy maintsy mitazona sy manaja ny sonia nataony izy ireo aoka atao mazava tsara eto fa tsy olona iray ihany akory no vomafy no ireny crise politika teto amintsika ireny fa mianjady tamin'ny olona marobe izany anisan'ny vahoaka malagasy daholo ireny ka anjaran'ny fanjakana
no manatanteraka ireny fifanarahana iraisam-pirenena ireny. Koa anatanteraka izany fifanarahana izany ve ny mpitondra? Anana fahasahina ve ny mpikambana ao amin'ny CFM mba hiaro izany androm-panjakana izany? Ka iady amin'ny mpitondra momba ireo teti-bola entina anatanterahana an'io federota io. Manana fahasahina ijoro mba ho androm-panjakana matanjaka ve ny CFM ka anome ireo onitra takiny ireo izay mananjo isitraka izany. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?